Amin'izay mahavolana janoary izay hatrany dia misesy ny hetsika sy ny lanonana fifampiarabana na tratra ny taona vaovao ho an'ireo orinasa sy fikambanana maro samihafa. Ho an'ny Akademia Pirenena misahana ny fanatanjahantena kosa na ny ANS dia androany izy ireo no nanatanteraka fotoam-bavaka lehibe nentin'ny arabana ny taom-baovao fanadihadiany Anta Ratsito Arsan. Fotoam-bavaka iraisam-pinoana no nentin'ny Akademia Pirenena misahana ny fanatanjahantena na ny ANS mifampiarahaba na tratra ny taom-baovao 7-20 niarany ombavaka tamin'izany ny mpiasa rehetra ao ireo departemanta maro samihafa ao amin'ny ANS, ny mpianatra sy ny mpiofana ao an-toerana ary ny mpiara-miombonantoka ao amin'ny ANS. Hetsika fanaon'ny ANS isa-taona izy ity ary sotosainy ny vondrom-bavaka ANS fa niavaka kely kosa izany tamin'ity no ny fangataham-bavaka manokana ho an'ny firenena izay misedra olana maro tatoato. Manakana be lehibe amin'Andriamanitra ny asa ny firenena malagasy ary ny fantatro tsara fa tsy manadino ny ranamambavaka hatramin'ny firenena. Io zany dia fantatritsika tsara na hatrany lanam-panorenana zany hoe minan'Andriamanitra ny firenena malagasy. Ko hoe ampifandraisana azy dia fameno roa satria ny Andriamanitra tokony fahefana rehetrarehetra ny manendry mpanjaka lehibe ary izy koa no mamindra foa sy miaina ny olona ao anatin'ny fanaovana ny asa famarinana ary indrindra ao anatin'ny finoana tanteraka. Volanina ireo mpiasa sy mpampianatra ary ireo mpanabe sy mpampiofana ao an-toerana ka ny tale generaly Ranelson Patrisa mihitsy no nitondra ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny mahalanonana fankalazana ny taona vaovao moa dia nanolotra mofomamy ho nofokena amin'ny tampihavanana ho an'ny rehetra ny tale generaly.